Namerina indray ny fanoana ny fikambanana terre emmêlée izay mampiroborobo ny taranja rugby ho an'ny vehivavy ny BFVSG. Maro antony tonga ity banky ity anoana ny fikambanana raha tsy hitanisa fa tsy ny soatoavina iraisana toy ny fanabeazana sy ny fanomezan-danja ny vehivavy fanadihadiana vetraty. Mamavisin'ny BFV Société Générale ny fanoanana ny fikambanana terre emmêlée izay mampiroborobo ny taranja rugby indrindra ho an'ny vehivavy any amin'ny faritra atsimo iny ho amin'ny taona 2024. Nompana ny sehatra maro izany fanoanana ity banky ity ny fikambanana terre emmêlée araka ny fantatra ny andritra ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa tetsy amin'ny Institut Français de Madagascar na IFM etsy Analakely. Irefana manokana aloha mahakasika an'ilay film izay efa enitsika mandehandeha any la jeune fille et le ballon ovale izay mahakasika indrindra ny émancipation des jeunes filles any Tuléar izay ao anatin'ny activité atao amin'ny terre emmêlée. Faharoa manaraka an'izay moa zany dia ilansena ny partenariat ny BFV Société Générale sy ny terre emmêlée amin'ity 2018 ity. En activité intermédiaire ihany zany sy ny lancement ny championnat national de rugby scolaire deuxième édition ty taona ity. Intermédiaire zany tsotsotra dia hoe slogan zany hoe éducation rugby et solidarité internationale. Izany hoe zahay zany mampanao éducation par le rugby izay misy sehatra be dia be ao anatiny fa le rugby zany no porte d'entrée hitondranay amin'ny teny vahiny zany hoe pour atteindre les enfants. Amin'ny valo maro tao avy zao mifandraika amin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy no alefa amin'ny IFM ao Analakely ilay horonan-tsary la jeune fille et le ballon ovale izay mitantara ny fiainan'ny Marcelia ilay tovovavy 12 taona renjaza 3 taona mipetraka ao amin'ny tanàna kely Nampanjona ao Atsimo andrefana sy ny fiovan'ny fiainany rehefa niditra tao amin'ny taranja rugby ny tenany ho an'ny BFV la jeune fille et le ballon ovale dia mifanapa izay sy indraindray ny masaka azo natolotra tamin'ity alina ity makasitraka anao nanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra amin'ny MATV mametraka ihany koa ny veloma mandrapitafy indray tompoko lasy tompoko vavy.